Raha ny tatitra izay navoakan'ny FAO kosa indray dia firenena voalohany aty Afrika izay hatahorana hisehoan'ireo voka-dratsin'ny fiovaovan'ny toetr'andro eto Madagasikara. Nisy ny fandaharan'asa novolavolaina mba hahafahana miatrika ireo loza voajanahary samihafa. Andeha rojerentsika ny fanadihadiana. Anisan'ireo firenena ahina amin'ny voka-dratsin'ny fiovaovan'ny toetr'andro i Madagasikara. Laharana 5 no misy azy maneran-tany ary laharana voalohany kosa raha eto Afrika. Nanomboka ny taona 2070 maro ireo lozan-tranga toy ny horohorontany, ny tondra-drano, ny rivo-doza, ny haintany sy ny hafa koa ary niteraka voana mitetina $1 miliara ho an'i Madagasikara ary anisan'ny sehatra tena voakasika izany ny sehatry ny fambolena. Raha ny tombatombany dia hiamafy ny tandinin-doza ho amin'ny ho avy. Manoloana izay, ny FAO dia namolavola fandaharan'asa antsoina hoe Programme sur l'adaptation et la mitigation au changement climatique dans les régions est et sud de l'Afrique, izay novatsian'ny Komezavola niaraka tamin'ny fiara-miasan'ny EAC sy ny SADC. Ny tanjona dia ny hanamafy ny fampiarana ireo teknika mpambolena antsoina hoe climato-intelligente mba hanamafisana ny fotom-pivelomana sy fiantohana ny fanjariana ara-tsakafon'ireo mpamboly madinika eto amin'ny faritra Afrika ka anisan'izany i Madagasikara. Misy arak'izany ny horonan-tsary novokarin'ny FAO izay miompana amin'ny toerana 3 mampiseho ireo toetr'andro samihafa manamarika ireo faritra eto Madagasikara. Ny tetikasa teo anivon'ireo faritra ireo dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahazahoana masom-boly tsara kalitao, ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpamboly sy ny fampiarana azy ireo, ao ihany koa ireo paikady mpambolena vaovao sy ny fanatsarana ny fitantanana aorian'ny fiotazana ny vokatra. Tafiditra ao anatin'izany koa ny fanamorana ny fahazahoana tsena, ny fampiasaina ireo fitaovam-pambolena sy fitehirizana vokatra raha tsy laza afa-tsy ireo. Ahafahany tsirairay mahita ny ezaka izay ataon'ireo mpamokatra madinika mba hampitomboana ny vokatra sy ny ahafahana miatrika ny loza ity horonan-tsary novokarin'ny FAO ity.